Tafiditra ao anatin'ny fiahina ireo sahirana izay indrindra raha moa dia hiara-iasa ary anatanteraka ilay tetikasa 6 maisons des femmes ny Orange Solidarité Madagascar sy ny SOS Village d'Enfants efa vita moa ny fifanaova-tsony mpiara-miasa teo amin'ny rotoda. Totoa marain'io dia amin'ny Orange Madagascar etsy Analakely nisy ny mpiara-miasa eo amin'ny Orange Solidarité Madagascar sy ny SOS Village d'Enfants Madagascar. Ny firosoana amin'ny fanatanterahana ilay tetikasa 6 maisons des femmes izay nazon-dramatoa Maria Rarinarivonirina ny Hipry Women for Change 13 sy ny lela vola fanampiana amin'ny tetina 5 sy €4 no nataotsiny teo amin'ny rotonta. Pahatsiahivontsika dia tamin'ny herintaona efa mivoaka tamin'ny namanjeny rehetra moa zany hoe Madagasikara no nahazo an'ilay prix Women for Change izay ny organisen'ny Fondation Orange miaraka tamin'ny Women's Forum sy magazine Marie Claire. Raha pahatsiahivona izy io dia nisy tetikasa zany vehivavy daholo zany no nandrosaka ny dossier tamin'ilay izy ho an'ny vehivavy ihany koa hoe mpahasahoany vehivavy tompony mpahasahoany vehivavy autonomie ozy isa filazantsika amin'ny fiainany andavanandro ka ny antsika any atsimo SOS Village d'Enfants efa miara-miasa aminay efa ela moa ary efa miasa be amin'ny any atsimo dia io tetikasa io zany no nitolorany kasika ny hoe fananganana trano anakenina ho an'ny vehivavy zany hoe efa misy anankitelo zany le trano fa le tetikasa nataony zany dia hoe ampiana telo. Tanjona amin'ity tetikasa ity no aleotena ireo vehivavy any amin'iny tapany atsimo nosy iny. Vehivavy miisa 10 sy 700 tokoa no azo tombotsoa amin'ny alalan'ity tetikasa maison des femmes ity. Kasika indrindra amin'ny hoe fanatsarana ny fiainan'ny vehivavy amin'ny faritry ny Grand Sud zany hoe any amin'ny Antandroy ny Mahafaly zany izy io ka ny tena tiana hivotra zany amin'ny fanaovana an'ilay projet dia hoe tsy afenina fa zava-misy dia mbola indrindrindra amin'ny faritra Antandroy iny dia mbola tsy tena mahafapo zany fanajana ny zoan'ny vehivavy ka manjary tsy manana tsy afaka ny manana ny fahaiza-manao anampiana ny fiarahamonina amin'ny vehivavy amin'ny toeran'io zany dia zay no natonganay nanao an'iny drafitrasa iny zany hoe amin'izao fotoana izao ny fantatra raha mikasika ny vehivavy dia hoe tsy tokony ho eta-mavesatra amin'ny vehivavy fa tokony ho mpanampy an'ny lehilahy ary tokony olona mamokatra eo amin'ny fiarahamonina acteur actrice izy zany eo amin'ny fitondrana fiovana anatsarana ny fiainan'ny faritra izay enany. Efa ela ny fiara-miasa teo amin'ny Orange Solidarité Madagascar sy ny SOS Village d'Enfants. No amafisin'ny Orange Madagascar tamin'ny alalan'ity fifanaova-tsony mpiara-miasa ity ary ny maha orinasa tompona andraikitra azy. Dia mifarana hatreto tao anatin'izay fanadihadiana izay ihany koa ary ny fiarahantsika tamin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farana manome fotoana anao raha ampitso amin'ny valora indray ny tenako metraka ny veloma mandry apitafa indray ary.